miomana handray nympamitsy nao iomanatsika ny FFPM valo efapolo ambenjato 648 sy telo ambinipolo sivinjato 623 amle 623 mianjy voalohany fahatelo ary fahaefatra no tapilatsy fa anao ny mila skafatsika koa taitsika ao matioty fahaefatra ambiroapolo dia eo mianjiky faharoa ambifapolo hatramy fahaefatra ambifapolo vakina mianaran'i Jesosy manao hoe koa amin'izany ny ambena ianareo ka tsy fantatrareo izay andro ave tomponareo nefa aoka fantatrareo izao raha fantatry ny tompotrany ny fiambelana miaraka izay avy mpangalatra dia miamina izy ka tsy hambela ny trano ny tany koa miomana kosa ianareo fa amin'izay na tsy ampozinareo no iaviny zava-koly hamby tokana ny afatra mampitondra ny tompo atsika amin'izao mandran'izao iarana hoe miambelitsika fa tsy fantatsika na miandra na miandra raha fantatsika hoe ho avy marina ny tompo tsy ohatr'izao ny fontsika tsy varivarina ny saitsika fa satria tsy raisitsika serezany hoe ho avy iverina ny tompo dia tsy miandra isika fa mbola andrany tompo fosika atoy hoe ahoana samy miandrina zany dia ao hoe iarahantsika vakina fa mbola tsy haitsika hoe to 648 tena mamy zany zany ary zany andao no ampahery atsika andiny atsika tena hoe volona tompo fahatolo le hoe ahoana samy miandrina zany 648 miambena izao ry fanahy misy rafinao saina hanamboly ny manay be mifantrika voaveratra miambena izao ry fanahy mba tsy ho andevino na atao ny mpanety mivavary izao ry fanahy miambena izao ry fanahy ka tomoery ny bevony na avy Kristy raisinao mba ho ary miambena izao ny fanahy tsy ho era tsy akory dia ho lasa ny mamory ka ho afaka mpipia miambena izao ny fanahy fa ho avy ndray tompo mba hampody ny mpanofa tsy finaritra ao fa ray malary mbola te misatra midera lazara misaotra ny amin'ny fitiavana ao anay dia mbola mananarana ao anay izao mandraina zao fa tsy tianao mitampoka aminay fiavinao tianao hita miomana miambina izay tsika ray amin'irety tompo dia misaotra ny amin'izany tena zany ankehitriny mbola te hifona izay te hifona satria tsy miambina tsy mitady anao andrakarivo izay eo amin'ny fiainanay tompo fa voly fa fikaretanao an-tenanay izany no tadiavanay tsy misainanao isan'andro izay fa izay apety ny fiainanay ety an-tany izay ampandrosanay amin'ny asanay amin'ny fianaranay izany no masanay izany no ambanao an-tsainay mandrakarivo tsy mitoetra amin'ny fankatoavana izay tompo ankavarivary mifikitra amin'ny zavatra ny tany dia mety amirafoka nay mety tsy hoita rovana ho fiavinao izay fo izay amin'izany dia indro avaozinay fanoratenanay ho anao ny tomponay ho anao ny mpamonjinay meo anay ny ianina mandrakarivo
vozonyota fa anana fiainam-pilebany isan'andro isan'andro anaty fanao mitazana sitraponao tompo zany no angatanay le ampianaro iambina zay ampianaro fananay iambina dia tena hoe misy an'izay oraisina fanjakana zany satria le malala donc mbola jerentsika ny ao asan'ny apôstôly mbola manamafy an'le afatra efanao tenantsika keo hoe aosika iambina asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo dia eo amin'ny andiko fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy antanao hoe avy tamin'ny taranak'izany lehilahy zany no mitondran'Andriamanitra amin'i Jesosy araka miteny fikasana ho mpamonjy ny Israelita dia lehilahy resahana eto dia David ny fampaherezana ho antsika amin'izao marain'izao dia hoe Andriamanitra dia Andriamanitra miazo dia operan-tanany ny tantara miazo dia operan-tanany tantara izy ary izy dia efa miazo ny zanak'Israely no mbola miteny antsika amin'izao marain'izao hoe ho avy ivery Jesosy Kristy ka ao isika iambina aleoka zany lasa zany mitokitsika hoe efa tanteraka ny teny tamin'ny lasa no tanterany teny fikasany dia mbola vomaika marina rehefa miteny izy hoe iveriny Jesosy ao amin'ny perikopandroany io dia mitanisa ny mitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely ny apôstôly Paoly nanomboka tany Egipta nampandovany azy ny tany Kanana ny nanendreny mpaminany sy mpanjaka maro manjaka teo amin'ny zanak'Israely hatramin'ny nahatongranan'i Jesosy tetỳ an-tany dia ny ampatsiahin'ny apôstôly Paoly hoe izany conscient an'izany rehefa manatanteraka ny fantany conscient izy hoe miazo amin'ny tantaran'Andriamanitra conscient izy hoe mbola ivery Jesosy fa ny amintsika sy lao manahoana ny fanatsy mba tsika anaty fahatoro indrindra hanolotra azy ny fontsika mba ho fokaka ny azaviana araka ny tenen'io hoe lehilahy araka ny fona izay nanao ny sitrapoko rehetra faman'izay Andriamanitra hoe tsy mitsahatra ny misaotra mankasitraka anao zay mideranao zay fa anao ny hery sy ny fahefana rehetra tompony ianao le Andriamanitra miazona ny tantara hatramin'izay ka mandraka andromany misaotra ny amin'ny lasa afaka hitodianay afaka ifikiranay hoe marina ny teninao ianao tanterahanao izay fikasanao dia tahaka ny apôstôly Paoly omeo anay ny ahatsiaro mandrakariva eo am-panatanterahana ny asa fantokonay hoe ianao ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao Jesosy Kristy dia mbola hiverina ho avy tsara dia ane izany to hibaiko anay amin'ny asa fantokonay omeo anay ny tahaka ny Davida mpanomponao dia miaraka ny fonao nanatanteraka ny sitraponao rehetra Jesosy namany dia raiso ny fona ny fona emaniny ny foaraka ny sitraponao dia hita mpanompo miambina izay ary mivanjina izany fiaviana izay amin'ny anaranao lehilahy Jesosy Kristy mpamonjy
Anio alahady fahaenina ny volana novambra 2020 amby 2000 alahady faharaika amby 20 manaraka ny trinité aniriavana natokatsika eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana ho fandraisana ho mpandray fanasany tompo ireo katekômena andihany miandry ny tompo manerana ny sahana FJKM isika dia mibanjina aloha hevitra vaovao indray manao hoe miomana andray ny mpamonjy miomana andray ny mpamonjy ny liturjia amin'ny endriny fahatelo riavana no anatanterantsika izao fanompompifafahana izao riavana malala ho an'izay rehetra mahalala Andriamanitra sady voaantso no marina ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina andeha hideran'Andriamanitra isika amin'ny firahantsika ny hira salamo. Oh
toy ny fonay tompo manandratra anao manome voninahitra anao ato amin'izao tranonao masina izao. Velom-piderananao izahay fa Andriamanitra mendrim-piderana loatra ianao. Ary Andriamanitra be voninahitra sady masina ary manana ny fiandriananao. Misaotra noho ny fitantananao ny fiainanay, misaotra noho ny fahasalamana sy tanjaka izay isitrahanay avy aminao isan'andro isan'andro. Misaotra ihany koa noho ny amin'izao volana vaovao izay nomenao anay izao indray. Ny fanainao masina ary tompo no angatanay hitoetra atao anatinay tsirairay avy mba ahafahanay mibanjina Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay ka mba ahafahanay miomana handray ny famonjena izay entiny Jesosy Kristy tomponay. Koa tario ary izahay, tario izay zavatra rehetra ataonay eto mba hanomezam-boninahitra ny anaranao masina. Ireto mpanomponao andiany miandry ny tompo ireto izay horaisina iray latabatra aminao Jesosy Kristy dia ataovy mahatsapa ny fitiavanao izy ireo ary ahazo hery sy tombo finoana amin'ny fanatrihanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Sika ry Jesosy zoko be fitio iaino anao indray izahay amin'ny lalan'ny teninao. Ny teninao tokoa dia tena fiainanao anay dia ampianaro ary izahay mba hay ankatoy izahay ambaranao. Misaotra Jesosy. Amen. Mateo 4:20 ny andininy 2:20. Mateo 4:20 ny andininy 2:20 indray rakizy tanora ny akatsika ny afatry ny tompo amin'izao maraina izao. Rehefa nahitsika dia andenge isika hiara-maka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompo. Amen. Inona moa rakizy tanora ny loha hevitra ny FJKM amin'ity volana ity? Miomana handray ny mpamonjy. Nasaina miomana handray ny mpamonjy isika rakizy tanora fa efa ho avy ny mpamonjy. Iza ny mpamonjy izany rakizy tanora? Jesosy Kristy. Amin'ilay soratra masina novakitsika teo dia nasainy Jesosy miambina isika fa tsy fantatsika izay fotoana hiavian'i Jesosy Kristy. Nisy lehilahy izay rakizy tanora mpanan-karembe izy. Dia andeha hiala ao an-tranony izy andeha ho any amin'ny toerana lavitra be. Dia rehefa andeha izy dia naniraka mpanompo anankiray izay mba hiambina ny tranony. Naniraka mpanompo izy hiambina ny tranony sady hikarakara ny fananany rehetrarehetra. Rehefa nandeha nefa ity mpanompo iray ity dia tsy mba niteny izay fotoana hatongavany izy. Izany hoe tsy fantatra izany fotoana hatongavany na hoela na hoaingana. Fa ity mpanompo izay niambina ny tranony ity rakizy tanora dia tena olona nanam-pahendrena tokoa. Nanam-pahendrena izy fa na tsy fantanatra izay fotoana hatongavan'ilay mpanompo dia tena nikarakara ilay trano izay nandrahana azy izy. Nikarakara ny fananany rehetra tao vitany amin'ny etsakany sy andavany isan'andro tsy tapaka ny asa izay nampanaovin'ilay mpanompo azy. Rehefa tonga tampokary le tompon'ilay trano dia tena faly izy rakizy tanora. Faly izy satria
endry ilay mpanompo izay nirany voakarakara tsara ny tranony nadio tsara ny tranony ary ny fananana rehetrarehetra dia voambina tsara daholo dia mariky ny hafaliany dia nomeny anazy karama avy zato eny izay fanarahan'zareo dia fanampin'izany koa natao nanapaka ny fananandrehetra ity mpanompo ity teraka izy koa ilay mpanompo dia tena faly izy satria lasa nanapaka ny dia na tsy ary sambatra tanteraka izy fa nieritreritra kely izy hoe raha za tokoa zany zao nitsitratra nyity mpanompo ity teto fa nanaoko totoy ny asako dia ohatr'izao efa voaroka fa inaraka izy tanora ny afatr'Andriamanitra izay omeny atsika amin'izany Jesosy Kristy ihany koa dia manafatra atsika hoe miambena dia mivavaha mandrakariva fa tsy fantatsika izay fotoana hatongavany ka izay miambina tsara sy izay mivavaka manao izay hampanaovin' Jesosy Kristy no mahazo famonjena araka izy tanora rehefa tonga izy fa izay tsy miambina tsara izay tsy mazoto mivavaka izay tsy manao ny sitrapon'i Jesosy Kristy dia ariana any amin'ny afobe rehefa tonga izy inona moa ilay soratra masina teo raka izy tanora andenga hiarahantsika mamaky ny Mateo 4:20 ny andinin'ny 2:7 koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny Tompo ao amin'inona misy an'izany vavakitsika Jesosy zoko be fitio tena tianay ny ho sambatra tianay no azo famonjena rehefa tonga ianao ampioarizahay mba hiambina tsara ka raha ho avy ianao Jesosy dia isan'izay vonjenao izahay misaotra Jesosy amen Vavaka isika Andriamanitra rainay eo misaotra anao zay fa afaka andre ny teninao Andriamanitra tia anay ianao dia miteny aminay aoka hiasa fananao masina mba ahafahanay mamaky ny teninao ary zany fananao zany koa no omba amin'ny mpanomponao ilazany aminay indray ny afatrao mba inonay fa ho amin'i Jesosy zanakao dia ho avy indray ianao tahaka ny nanamarinanao ny teninao tamin'ny voalohany no hahatanterahanao izany mba hiomanana ifatratra izany fiavianao izany amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovanay vavakay amen iara-mamaky sy hainy soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha Isaia 5:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4 rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo ravoravo ny hevitra sy ny tany karakaina ary ny tany hay mifaly sy mamono tahaka amin'ny lili mamono be dia be izy
eny mifaly sy miompy izy ny voninahitry Libanona dia omena azy mba ny atsara tarehan'ny Karmela Sarona dia hita amin'ny voninahitry Jehovah izy sy ny famirapiratana-Andriamanitsika ampahirezonareo ny tanana amin'ny raviravy ary atanjao ny lohalika malemy lathao amin'izay reraka-po hoe mahereza aza matahotra indro Andriamanitra reo avy mitondra famaliana dia ny famalian'Andriamanitra eny izy tokoa ho avy ka hamonjy anareo. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Matthieu toko fa 420 andininy fa 220 ka hatramin'ny fa 150 ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko fa 13 andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 520 rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany ny tomponareo nefa aoka ho fantatrareo izao raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiaviany ny mpangalatra dia ho miambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamiana. Koa ny omana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiaviany ny zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manantsaina izay notendren'ny tompony ifeny mpanompony mba hanome azy anina amin'ny fotoana. Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka ahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko ka dia mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpinamo dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany dia ho tapahiny roa izy ka omeny anjara any am-piatsara velatsia. Any no isy ny fitomanina sy ny fikotrihan'ify. Ary Paul nitsangana dia nanofa tanana azy ka nanao hoe ry lehilahy Israely sy ianareo izay matahotra an'Andriamanitra mihainoho. Andriamanitra izao olona Israely izao efa nifidy ny razantsika ka nanandratra ny olona raha nivahiny tany amin'ny tany Egipta izy ary sandry avo no nitondrany azy nivoaka avy tany. Ary izy nandefitra tamin'ny nataony tany anefitra tokony 70 taona. Ary rehefa nandrava firenena 7 tany amin'ny tany Kanana izy dia nampidovainy ny tany ireny izy tokony ho 500 taona. Ary rehefa afaka izany dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samuela mpaminany. Ary rehefa afaka indray izany dia nangataka mpanjaka izy ka dia nomen'Andriamanitra azy 70 taona Saoly zanaky Kisy lehilahy avy tamin'ny firenena Benjamina. Ary rehefa nanesitra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe izao nahita ny Davida zanaky Jese lehilahy araka ny foko izay anao ny sitrapoky rehetra. Ary tamin'ny taranaka izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra ny Jesoa araka ny teny fikasany ho mpamonjy ny Israely. Rehefa notoriany Jaona tamin'ny olona Israely rehetra aloha ny batisa ny fibebahana fony tsy mbola tonga izy. Ary Jaona rehefa nadiva ho nahatanteraka ny nalehany dia nanao hoe ataonareo iza moa aho? Tsy izy aho fa indro misy anankiray avy ao ariko ka izao tsy miendrika amany kapa eo atongony akory. Amen.
miarabantsika mpianakavy ny finoana tafombona amin'izao fotoam-pahasoavana miavaka izao ry havana. Mandihy ny volana faha 12 amin'ny taona isika ary handray ireto katekomenina ho mpiomban-databatra amin'ny tompo. Fotoam-pahasoavana izay nanery antsika ampitiavana mba hanasa fianakaviana havana sakaizy. Ko anareo izay voakasika ny fanasana manokana noho izany fotoam-pahasoavana izany dia miarabanareo tonga soa ary manona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo. Ho amintsika fiangonana ny fahasoavan'i Jesosy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray. Efa novakiana ny sesy tamintsika teo ny perikopa amin'ity anio ity ry havana. Ary ireo anankitelo izay voavaky dia samy manome toromarika ho antsika azahoana miomana handray ny mpamonjy. Manome toromarika ho antsika azahoana miomana handray ny mpamonjy. Ny boky ny Isaia mpaminany toko 5:30 dia toromarika mitarika atsika mba hiomana ampifaliana ravoravo, mba hiomana tsy ravoravo-tanana, mba hiomana ahery tsy atahotra. Tsy mampatahotra izany hoe miandry ny mpamonjy, mahafaly, mandrisika hiasa ary tena mampahery. Ny filazantsara araka ny Matio dia toromarika miantso antsika fiangonana mba hiambina raha miandry handray ny famonjena, miambena, mivavahana dikan'izany. Ary toromarika mampilaza koa ny hoe amin'ny ora tsy ampoziny ho hiaviany. Fa ny boky ny Asan'ny Apôstôly no hitondranantsika amin'izao afatra izao ry havana. Ao anatin'izay voavaky dia misy toromarika anankitelo azo hifantohana tsara. Miomana handray ny mpamonjy isika, fantaro ny tantaram-pamonjena. Fantaro ny tantaram-pamonjena. Miomana handray ny mpamonjy isika, manana fanapahan-kevitra hibebaka. Miomana handray ny mpamonjy isika, tandremo sao voafitaka. Miomana handray ny mpamonjy isika, fantaro ny tantaram-pamonjena. Ny 19 hatramin'ny 20 ry havana dia entin'ny Paoly Apôstôly mampatsiaro ny tantaram-pamonjena hatreo amin'ny nisehoan'i Jesosy Kristy. Ny 19 no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe avy tamin'ny taranak'izany lehilahy izany mitondran'Andriamanitra ny Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Ilay tantaram-pamonjena izay efa voasoratra mialoha araka ny teny fikasana. Tsy mba tahaka ny tantara hianarantsika ny ampianarana ka hoe ny efa nitranga nosoratana. Tsy afaka hanoratra izay mbola ho avy, tsy fantatrany. Fa ny tantaram-pamonjena dia voarakitra ato anatin'ny Baiboly ary efa voasoratra hatrany ampiandohana hatramin'izay hafarany. Ny Genesis fiandohana, ny Apokalipsy fiafarana na fanambarana. Izany ilay tantara-pamonjena. Misy ny efa tanteraka, misy ny ainantsika ankehitriny ary misy ny mbola ho avy. Samy efa voasoratra ao amin'ny Baiboly. Ny soratra masina vakitsika avokoa izany. Izao fanambarana, toriteny,
nataon'ny Paoly apôstôly izao dia mamitina foy ny tantara-pamonjena miorina amin'ny teny fikasana, ny efa vita, ny atrehana sy ny mbola atao. Jesosy ry havana ao amin'ny Luka 4:20 ny 7:20 dia voalaza fa nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra ka nanambara tamin'ny mpianatra ny hevitry ny teny milaza ny momba azy dia Jesosy izany tao amin'ny soratra masina rehetra. Tena hoe teny an-dalana dia nambara sy nohazavain'i Jesosy ny teny milaza momba azy, ny teny fampanantenana momba azy arak'izay hita ao amin'ny soratra masina rehetra. Miomana andray ny tompo, fantaro ny tantara-pamonjena. Ny asan'ny apôstôly 2 misy ny toriteny voalohany nataon'ny Petera dia mamitina ny tantara-pamonjena 9:12 hatramin'ny 9:30. Ny asan'ny apôstôly 2 andinin'ny 2 hatramin'ny 7:50 dia famitinana saingy somary mivelabelatra kokoa toriteny nataon'ny Stefana na martyra voalohany mamitina ny tantara-pamonjena. Ary eto ny asan'ny apôstôly 3:13 voalaza teo mamitina izany tantara-pamonjena izany. Raha misy ry havana fahavoazana eo amin'ny fiarahamonina dia tsy firarahintsika ny tantarantsika, ny tantarako. Raha ianao ve zao anontaniana izy ny dadabe anao dia fantatrao. Fahavoazana izany ny Paoly apôstôly eto hatrany amin'ny Abrahama, ry Jakoba, hatreo amin'ny Jesosy voarakitra daholo. Fahavoazana ny tsy fahalalana ny tantara ary tsy ahafahana mieritreritra hoe raha izay ary ny lasa dia ho aiza ny ho avy, dia manjavozavo eo ny ho avy. Fantaro ny tantara-pamonjena mba hahatonga antsika tena hanana fahavononana andray hatrany ny famonjena, hanavao hatrany ny fandraisantsika ny famonjena. Isan-taona dia patsivina antsika ny tantara-pamonjena, manomboka ny Krismasy tonga ao amin'ny Pasika, ny andro ny akarana, Pentekosta, dia miverina indray ao amin'ny Advento sy ny Krismasy dia toy izany hatrany tamberina ampatsivana antsika ny tantara-pamonjena. Azadonoana ary miomana handray ny mpamonjy isika, vakio ny soratra masina, fanekena ataon'ny katekomenina rehetra ho raisina ho mpandray izany, ary fanekena efa iainantsika mpandray ny fanasan'ny tompo. Mamaky soratra masina mba hafantatra ny tantara-pamonjena tsy ho very eny an-dalana, anavao hatrany ny fandraisana ny mpamonjy. Toromarika voalohany, miomana andray ny mpamonjy, fantaro ny tantara-pamonjena. Fa ny toromarika faharoa, miomana andray ny mpamonjy, manana fanapahan-kevitra hibebaka. Ny 4:20 dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa notoriany jaona tamin'ny olona Israely rehetra aloha ny batisany fibebahana, fony tsy mbola tonga izy. Jesosy notondrona amin'ny hoe izy. Notoriany jaona aloha ny batisany fibebahana. Tsy azo idivirana raha andray ny mpamonjy ny kiondala ny fibebahana, ary antsona hanana fanapahan-kevitra hibebaka izay rehetra vonina marina andray ny mpamonjy. Izay vonina marina andray ny mpamonjy dia antsona hanana fanapahan-kevitra hibebaka. Mba tsaroantsika moa, mba fantatsika ve fa ny toriteny voalohany nataon'i Jesosy dia toriteny fohy sady mazava, tsy le lava be ao amin'ny 5 sy 7 ao amin'ny Matio, fa ao amin'ny 4:7 misy filazana hoe dia nitory teny Jesosy nanao hoe mibebà ianareo fa efa akaiky
ny fanjakan'Andriamanitra. Toriteny fohy, izany ny toriteny voalohany nataony Jesosy. Izany no fototry ny toriteny mbola dradradraizay ny fiangonana ankehitriny. Miomana indray ny tompo manana fanapahan-kevitra mba hibebaka. Ny apôstôly koa rehefa nitory tahaka ny Petera dia niteny manao hoe mibebaka aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianareo. Ry Paolo raha nitory eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 dia nanambara hoe efa nambarako tamin'ny Jiosy sy ny jentilisa ny amin'ny fibebahana amin'Andriamanitra. Ary izao raha mbola mitory ny fiangonana dia miantso anao anana fanapahan-kevitra hibebaka. Inona ny atao hoe mibebaka? Ny hoe mibebaka dia adika amin'ny teny anankiroa hoe manova fisainana, manova fiainana. Ahoana moa izany? Malahelo am-po ianao ka tapa-kevitra hiala amin'ny ratsy, anonitra ny vita. Hiala amin'ny ratsy, anonitra ny ratsy vita. Izay ilay ohatra napetraka Zakaiosy. Rehefa tafahoana tamin'i Jesosy izy, nankatoa ilay teny hoe midina faingana, tsy maintsy makany miantrano ao an-tranonao any io. Rehefa nidinidinika tamin'i Jesosy, dia nanana fanapahan-kevitra mazava izy ka niteny manao hoe indro tompoko ny atsasaka ny fananako omeko ho an'ny malahelo. Ary misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana satria mpamory hetra izy. Dia onerako avo efatriny. Ny fibebahana zany tsy hoe malahelo am-po ka tafa-kevitra andao ny tany tsy iaina intsony no ny fahatsinjovana hoe ratsy ny hafaran'ny fiainako. Fa ny fibebahana dia alahelo am-po miteraka fanapahan-kevitra tsara, tsy andao ny tany ka hamono tena, fa handray fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Hanova fisainana, hanova fiainana ao amin'ny Jesosy. Malahelo am-po, tapa-kevitra hiala amin'ny ratsy ary hanonitra ny ratsy vita ho amin'ny fahatsarana ao amin'ny Jesosy. Miomana handray ny mpamonjy. Miandry ny tompo fa indraindray ny poketra ny fahotana mbola rongona ihany. Miandry ny tompo isika fa nitahiry ny lolo-po sy ny fialonana atevenina. Misy banky manokana mihitsy aletika ato ny lolo-po, aletika ato ny fialonana. Lasa banky tahiry ny lolo-po sy fialonana ny fotsika nefa miandry handray miomana andray ny mpamonjy isika. Miomana andray ny mpamonjy isika fa indraindray ny fahazaran'ny ratsy dia afatra amin'ny gony lanjaina amin'ny taoniny. Aza ny ekambolinareo katekomenina ho raisiny izany. Handray ny mpamonjy isika. Raiso ny fanapahan-kevitra, miomana andray ny mpamonjy dia fatory ny etam-pahotana. Tsy hoe ny etam-pahotana ihany no atotony eo amin'ny hazo fijaliana, pototry ny hazo fijaliana, fa ianao sy ny mombanao rehetra, ny faharatsianao rehetra. Mety ho ny fahakivinao, ny tsy fanananao fanantenana, ento zany. Izay ilay mibebaka. Ranomaso, malahelo ny ratsy vita, hanehoana fahavononana anonitra, ary handray fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Miomana andray ny mpamonjy, manana fanapahan-kevitra hibebaka. Ny fiomanana fahatelo, miomana andray ny mpamonjy tandremo voafitaka. Ny andininy 520 ry havana dia misy soratra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary jaona rehefa nadiva ho nahatanteraka ny nalehany dia nanao hoe ataonareo ho iza moa aho, tsy izy aho. Fa indro misy anankiray avy aoriako ka izaho tsy mendrika ama ny kapa eo an-tongony akory. Ijaona rehefa nadiva ahatanteraka ny nalehany hitory ny batisa ny fibebahana dia nanao hoe ataonareo ho iza moa aho, tsy izy aho. Ilay mpitory
ny fibebahana mpanomana ny olona andray ny mpamonjy dia tsy ilay mpamonjy aoka zavy zany fa ilay toriana no izy ilay Jesoa no mpamonjy fa tsy Jaona mpanao batisa ny tory ny fibebahana mampitandrina ny amin'ny atao hoe Kristy sandoka misandoka anarana ho Mesia avy mialony tena fiaviany mpamonjy ry havana ny soratra masina ary misy zany tsy hoe tsy misy eto amintsika zany fa misy mazava be zany eto amintsika dia sidoko sika amin'ilay tsaratsara fa tsy lay tena tsara ilay Mesia tena tsara dia Jesoa Kristy izay Mesia na ratsiratsy na tsaratsara tandremo sao voafitaka dia sidoka koa isika amin'ny anaram-piangonana izany no ifikirana ilay fiangonana mitoriny fibebahana no ifikirana tsy voavonjy raha tsy atsy amin'ny fiangonana atsy na atsy amin'ny fiangonana roa mitory ny famonjena ihany ny fiangonana mitananao anana fanapa-kevitra hibebaka fotsiny fiangonana fa tsy izy no mpamela helo tsy izy no mpamonjy aza ifikirana ny anaram-piangonana tena marina fa rehefa anao fanekena ny katekomenina ho raisina dia manonona ampahany amin'izany no hoe anoho ny fitondrana ato amin'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara hanaraka ny fandaminana rehetra amin'ny fiangonana ny hevitra izany fa tsy hoe ny hevitsekemy manoho mamonjy Jesoa no mpamonjy tandremo sao voafitaka milaza ny mpitoroteny indraindray no hifantohantsika dia miazakazaka isika iza ny mpitoroteny malaza eto Madagasikara ohatran'ny mahafinaritra ny tenin'ny toriany sao adino fa samy mitory an'i Jesoa mpamonjy ny mpitoroteny tandremo sao voafitaka inona koa ny famonjena vojy davanandro izay mety arantilantindreo milaza fa mikirakira baiboly no mahadodina ny sasany fahasalamany filaminana sy firindram-piainana fahombiazana eo amin'ny fandrarana fahadino ilay loharano mpamonjena dia Jesoa tandremo sao voafitaka riavana malala rehetra ao amin'ny tompo mbola misy hafa koa raha iroso manoloana latabatra masina isika ary indrindra reto hisantatra izany eo amin'ny fandraisana ny fanasana ny mofo sy ny divay dia mpanambara ny famonjena ny tantara-pamonjena marika sy famantarana hita maso manambara ny famonjena fa tsy io no mamonjy ka hoe ndeha ho sesiako ataoko verarony ena sambasamba zanahary mba maherihery ny rany Jesoa fa na vera ohatran'iny aza no asinany divay mpandraisana na zay mety ho ao anatiny araka ny fandaminan'ny fiangonana rehefa tsy ao ny fahavononanao handray an'i Jesoa mpamonjy tsisy dikan'io tandremo sao voafitaka eto am-pamaranana miomana andray ny mpamonjy voalohany vakio ny soratra masina mirakitra ny tantara-pamonjena toromarika faharoa manana fanapahan-kevitra hibebaka hiditra amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy toromarika fahatelo tandremo sao voafitaky ny mpamina ny sandoka ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.
miombavaksika ry havana. Misaotra ray malalo tamin'ny teninao izay nomenao anay teo, izay manambara ny sitraponao tokoa aminay tsirairay avy. Izay ireto no miandry anao, miandry ilay famonjena avy aminao dia ampiomanao mandraka riva izay. Tamin'ity anio ity dia nambaranao indray anay mba ahalalana indray ilay tantara-pamonjena, ahafantaranay tokoa ilay efa nosoratanao Andriamanitra, ilay efa notanterahany Jesosy Kristy mpamonjy anay, ary izay efa iainanay isan'andro. Tamin'ity anio ity dia nampafantarinao aminay koa mba hanananay fo tena mibebaka marina. Fa raha miandry anao izahay, miandry famonjena avy aminao izahay Tompo, dia izay ireto ilay olona tokony mibebaka, ilay olona mibebaka manadio izay fakofako-pahotana rehetra ao am-ponay ao, ka tsy hahafahanay mandray ny famonjena. Takianao koa izahay mba tsy ho tratra ny mpamitaka, maro tokoa ny mpaminany sandoka izay ho avy hitondra ny anaranao, kanefa izahay miandry ny famonjenao dia miambina tanteraka mba tsy ho tratra an'izay mpamitaka maro samihafa, tsy ho tratra ny fampianaran-diso, fa ay atoko fa ianao Jesosy Kristy ihany no mpamonjy anay. Ray malalo, manoloana izany anefa dia tsy tanteraka ihany izahay, fa matetika izahay to minitsy mahatsapa fa efa voavonjy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Matetika izahay tsy mahay bebaka nefa miandrandra famonjena, fa ny fitondran-tenanay, ny eritreritray, ny fonay dia feno faharatsiana. Matetika izahay tratra ny fampianaran-diso satria kely finoana ihany. Mifona eo anatrehanao izahay. Raha eo mamindra fo aminay, nanita amin'ny lalanao rehetra izahay toy ny ondro very, mamelany elokay. Diovy izahay ho afa-pahotana, afahozy ao anatinay ny fanahinao mba hisitraka famonjena izahay. Dia ny fitiavanao Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, reny tompo ny fivavakintsika sy ny fifonantsika. Mitsangana ary andray ny teny somafaly izay omeny tompo antsika ho famelan-keloka. Hoy ny tompo, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapony nofo fa ny sitrapony olona, fa nateraka Andriamanitra. Fa tamin'ny fahafenona no nandraisantsika rehetra dia ny fahasoavana anampy fahasoavana, fa ny lalàna dia nomena tamin'ny lalàn'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ambara ry havana fa voavelany eloko areo noho ny anarany masina.
amen. Isika izay voavela eloko ariavako dia sahy manambara ny finoantsika tokoa eo anatrehan'ny Tompo. Andeha iarahantsika mamaky ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray sy Tompo anao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Paoly ty Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainan-tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray sy Tompo, avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty, mino fanahy masinao, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, faminkeloko fitsangana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ho toy ny asa vavolombelona riavana dia tonga eo amin'ny fotoana andraisana ny katekomenina ho isan'ny mpiombon-databatra amin'ny Tompo isika. Hira fanampy amin'ny fahasivy amby telopolo andininy voalohany. Aoka hitsangana ny fiangonana.
aoka hipetraka ianareo. No ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa sy ny fitondran'ny fiangonana riavana dia fifaliana ho antsika amin'ny ty fotoana ity no andray ireto olombonjena anampy ny tompo isan'andro ao amin'ny fiangonana. Vavolombelon'ny fanekeny reto olona ireto ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy isika ary miombona raha teo amin'ny fahatsiarovana hanavao indray koa ny efa niantsona sy nandraisanantsika tsiraray avy ka nanaovantsika ny fanekena tsara teo mason'ny fiangonana. Aokary ny fontsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ireto avantsika ireto mba ho isan'ny tenan'i Kristy iombona amin'ny fanasana masina. Efa nampianarina ny fotomponoana kristiana araka ny soratra masina izy ireo ary manatanteraka ny fanekena teo amin'ny batisa. Ivavaka isika. Riray mandrakizay misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitrakao mantsy ny anome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay raha ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoa ny fitiavana anatonanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky nino ny fanambaranao izahay teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao ka nangataka ny rotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrianao mba hanambara ny finoany ry tompo enoy ireny ivavaka rehefa miakatra eo aminao azy ireo. Raisy koa izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany. Ho azy eny ary ho anao ray eny an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hitsangana ianareo katekomenina ho raisina andre izao soratra masina izao. Hoy ny tompo, izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona tahanaraka, aoka izy andany tenany sy hitondrany azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny tahamonjy ny ainy dia havery azy, ary na iza no havery ny ainy noho ny amiko dia azo izany. Fa inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa very ny ainy, ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa na iza no hanao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra dia izy ny rahalahako sy anabaviko ary reniko. Ary amin'izany na zovo no anaika eo anatrehan'ny olona dia iakeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Na zovo no andaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Mangataka anareo ary izahay riavana hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo isany. Ianareo va mino an'Andriamanitra pahary atsika sady raitsika any an-danitra izay tiantsika ka nanome an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena antsika. Mino an'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianareo. Moa ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisa izay nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tian'Andriamanitra sy hankatony sitrapony ary atsiara fa ny vavaka, ny famakiana baiboly ary ny famonjena fanompompivavana sy ny fanasana masina no adidy sady tombontsoan'ny mino. Aoka ary androso amin'ny fanambarana pahabe masy ny finoanareo sy ny fanekenareo ny tompo atrehan'ny reto vavolombelona ireto ianareo.
noho izany fanekena nataonareo teo izany ary dia ho araka ny fanonana ny anaranareo avy no androsoanareo manoloana ny altara ka amin'ny anaran'ny ray sy zanaka ary fanahy masina no hitsofana irano sy andraisana ianareo ho isa momba ny tenan'i Kristy sady anasana ianareo koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany eto. Mandray tananao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hisotro fitiavana izahay. Andriamanitra raitsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina no andraisana ianao ho isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ny efitsekema hisotro fitiavana. Andriamanitra raitsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no ampiorina ahatanteraka ary ampitoetra anao. Amen. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina no andraisana anao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana hisotro fitiavana ity. Andriamanitra raitsy toa izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina no andraisana anao indray ho isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana hisotro fitiavana ity. Andriamanitra raitsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen.
André Duane, Siméon et Pierre Azamdré. amin'ny anarany ray sy zanakary fanahy masina dia mandray anao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ny fijekema isotro fitiavana izay andriamanitra raha izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga ampiorina ampitoetra ary hatanteraka anao. Amen. Amin. Salam bela Kristen. Kontak masuk. amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra ray tsy toa izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen.
amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra ray totoy izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra ray totoy izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra ray totoy izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra ray totoy izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra ray totoy izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra ray totoy izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao.
amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raisoto izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raisoto izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raisoto izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raisoto izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raisoto izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Amen.
amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ny fanay masina no andraisana ianao ho isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray totoa izay ny antsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanay masina no andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray totoa izay ny antsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanay masina no andraisana ianao ho isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray totoa izay ny antsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanay masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray totoa izay ny antsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ny ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanay masina no andraisana ianao ho isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray totoa izay ny antsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanay masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray totoa izay ny antsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ny ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen.
amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raitsoa izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raitsoa izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Variação civil. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raitsoa izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny momba tenan'i Kristy eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raitsoa izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raitsoa izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra raitsoa izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen.
amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray totoa izay ny antsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray tsy toa izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray tsy toa izay ny antsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray totoa izay ny antsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao ho isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray tsy toa izay ny antsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao ho isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ity fitandremana ity andriamanitra ray totoa izay ny antsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen. Amen. Salam fiamma, salam kasih kepada Allah.
amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisanay ianao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra ray tsy toa izay niantsanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Indriavana no namarana azy 7 mianadahy izay noraisin-tanana na noraisina ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ny fiangonana. Aoka hitsangana isika fiangonana hivavaka. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay no ity ora nomenao iainanay eto anatrehanao ity, apetraka eo an-tananao ray ireto mpanomponao reto izay vao avy nanamafy ampabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray eo no niantso azy, ko namaly izany antsonao izany izy, taio ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy mihery aharetany amin'izany no ny fanahinao masina. Ianao ihany no aoka anomana azy anatona ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany, tsy azozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, ary isehony amin'ny kely mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelona amin'ny teny sy amin'ny asany. Vavaka aminao izahay, Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny androsatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjana ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenainao ho an'ny zanakao. Eno izahay ireray ny famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao sady mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Izao dia hitsangana ny andiany miandry ny Tompo, anao ny hira efa nomaniny. Yes.
ananao mba tsisy aka ny sariboninahitrao mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra voninahitran'andriamanitra raintsika mahereza amin'ny tompo amin'ny hery ny faherezana mandihana amin'ny fifalian'ny tomponareo amen. Izao dia hijoro manoloana antsika fiangonana ny solotenan'izy ireo hitondra fitenenana. Ry ava-malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ho ny mpanao salamo misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anaran'ny masina. Misaoran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izahay noho ny fitantanananay nandritry ny fotoana fianarana katekômena. Izy ny nampandavorary ny fampiofanana sy ny fampianarana ka naharitratraranay ity andro lehibe eo amin'ny fiainanay ity dia ny firaisanay latabatra amin'ny tompo amin'ny fanasana masina. Misaoran'ny mpitandrina tamin'ny fikelezanao aina tamin'ny fampianarana sy fitezainanay makasitraka eram-po eran-tsaina anao ny amin'ny fitiavanao izahay. Ny fiadanan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy sy ny fahasoavana ane arotsany aminao sy ny ankohonanao. Misaoran'ny mpitandrina amin'ny zazara ny farimbona tamin'ny fampianarana ny tompany hanampy anao ahavotaonao ny fiomanana. Eo ihany koa ianareo diakona tompona ndraikitry ny katekômena izay nikarakaranay tsy nitandro asasarana ny farimbona tamin'ny mpitandrina tamin'ny fitezainanay misaotra ry havana ny tompo ampahery anareo. Manaraka izany dia misaotra ny biraon'ny fiangonana ny mpihevo zara ny mpandray fanasan'ny tompo ny fiangonana manontolo. Eo ihany koa ianareo ray aman-dreny havana tapaka sy namana tonga nanorona ny tompo ane hitahiry anareo mandrakariva mandrakizay ao aminy. Raha hitanay raika hersiny ny lalana tsara ny zorana dia manasa anareo efa feno 15 taona ny mihoatra izahay mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo mba hirotsaka katekômena dia nizao anivy izao fa tsara ny manana an'Andriamanitra ary tsara ny miaraka amin'ny tompo fa voalombelona izany fahatsaran'ny tompo izany izahay. Fa hoy ny soratra masina andramika izaho fa tsara Jehovah ary azavariana amin'irehaka izao tontolo izao ry havana azavariana ny mikatsaka ny haren'ny tany izay mandalo tsy miserana vetivety monja fa katsao ny fiainana mandrakizay ary manodeny izao izany. Hoy ny Romanina 12:1 sy 2 koa amin'izany magataka aminareo ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo izany ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozana saina amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra na dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ho mariky ny fifalianay moa dia efa niarahanay nanolotra ho an'ny fiangonana niaraka tamin'ireo katekômena miandro ny tompo andiny voalohany izay niraisina tamin'ny Pentecoste ny vola 5 tapitrisa ariary ho fanatsarana ny sonoan'ny fiangonana. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fiadanana ho anareo. Amen. Dia manohy ny fampovavahana isika ny mpitarika no hanolotra ny toy ny izany. Dia isika riavana iombona mivavaka fangatahana vavakitsika misaotra tompo noho ny amin'ny teninao misaotra noho ny amin'ny fahasoavan-dehibe izay noraisinay tamin'ity androany ity. Ny angatahanay aminao ny ahaizanay mitahiry ireny teninao ireny mitahiry ihany koa izany fanomezany pahasoavana izay noraisinay tsirairay avy teo izany ary ny andihany miandro ny tompo dia angatahanay mba hatahiry izany fanomeza-pahasoavana nomena ho azy ireo izany. Ankehitriny manankina ny fiainana eo am-pelatananao izahay mba hombanao sy tantanao hatrany. Ny fiainan'ny isam-pianakaviana dia ataovy mahita fity eo anatrehanao Andriamanitra ny marary
ao ireo azy pahoriana ireo izay miatrika ady mafy tompo dia kasino tananao mahery ampio izy ireo tompo hiala ao anatin'ny fangiry firiana izay mangeja azy ireo vavaka izay ao amin'ny fiangonana izay misy anay ao ny mpitandrina sy ny ankohonany ambino sy arova izy ireo ao ny birao mpiara-miasa aminy ny loholona ny dekona ny sampana velona rehetra ny kristianina rehetra dia ny fanainao masina na hitarika anay tsirairay avy ireo mba hahafahanay manandratra ny voninahitra ho avo ny vinatsara izay apetraka eto amin'izao fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izao ny azakazaka mpampona rehetra hangatahanay ny fanainao masina hahafahanay mitoromarina ny filazantsara anao Jesosy Kristy ny firenena misy anay toloron'ny famindram-ponao mandrakariva mba ho tena firenena kristianina izao firenena maminay izao tompo malalo fenohnay ny vavakay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety atany takiny any an-danitra omeo anay ny izana sahaza ho anay ary mamelany eloko ay takiny amelanay izay meloko taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sinery ary voninahitra mandrakizay amen raiso amin'ny finoana nitsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo mitahi anareo ny tompo ka miaro anareo mampamirapiratra ny tavana aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo manandratra ny tavana aminareo ny tompo manome anareo fiadanana mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika amen ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen
Amen.